zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana amin'ny fampivoarana amin'ny maolona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny arahinao isaky ny alarobia amin'ny 1 atoandro famerenana ny alahady amin'ny enina riva eny ary manao ody miaraba antsika rehetra miaraba ny any anaty taxi be miaraba ny sofera sy nedy sofera rehetra miaraba ny anaty birao ny directeur ny talen chef service miaraba ny ramose sy madama miaraba ny dadabe sy bebe miaraba ny mpanao raharaha rehetra ao an-dakozia miaraba antsika rehetra izokiandro mampifaly eto amin'ity onja-peo mahafinaritra be tia tsy fahasalamana mihitsy aloha ny resahana zao fa ny zanam-pandarana isika tsy maintsy mandroso zanam-pandarana zay manabe ho amin'ny fampandrosoana ny tena fanovana toe-tsaina andihan'ny faharoa amby telopolo tsika androany raha tsy diso ny fanisako a miaraba antsika rehetra samy mimona indray fa iresaka ny andihan'ny faharoa amin'ilay loha hevitra hoe olana sy vahaolana isika isika tsy maintsy mandroso eny ary raha fitinina ny eo aloha ahoana fitinina kely da hoary fitinina kely ny olana sy ny vahaolana no ndresantsika andeha andesina vaovao izy ity
ny zavatra andraisantsika tamin'ny teo aloha de hoe misy ny antsoina hoe olana dia elanelana eo amin'ny zava-misy sy ny nandrandraina, zay ny olana. Elanelana eo amin'ny zava-misy sy ny nantenaina, eo ny olana. Boribory ny nandrandrainao, carré no misy. Lavalava ny nandrandrainao, fohy no misy. Fotsifotsy ny nandrandrainao, mainty no misy. Ela be no andrandrainao, vetivety no misy. Olana daholo zany. Misy karazany maro ny olana, andresantsika tao misy karazany efatra izy a. Tendresantsika ihany koa teo aloha teo fa avaiza moa ny olana de nitenenitsika. Tao amin'ny baiboly moa no nakana an'le izy hoe nataon'ny olona masimba ny alehany de amin'Andriamanitra sosotra ny fony. Ohabolana toko 8:7 zany tendresantsika tao fa avy tamin'ny safidy sy ny fahanapa-kevitra no raisinao ihany no mahatonga ny olanao. Zay izy amin'ny 7:7 isan-jatony. Zay. Mety tena hoe ny akosary zoko tsy zany fa ka zay no izy. De ny tsara fa misy safidy. Indraindray ohatra ianao hoe nandeha tany Mahamasina ianao de very tany ny kiraronao, raikitra amin'ny fifanosehana. De lazainao fa le polisy indray ny diso. Safidinao ny teo any Mahamasina, efa fantatrao fa misamaritaka be any rehefa ohatra reny zatra gratuit ohatra de ohatr'izany. De mety ho diso le polisy fa ianao no atonga ianao manana olana satria ianao no nisafidy andeha hoany. Ohatr'izay koa hoe misafidy ianao ny andeha ilalao ranomasina, de avy eo entin'ny ranomasina ny olona akaiky ianao de famonjena be de eo nareo vao hiady nefa ianao no te hitondra eny amin'ny ranomasina an'le olona na ianao mihitsy azy. Efa tsy mahay milomano mbola mitsoraka ao anatin'le rano, mahita an'le tambanivohitra mitsoraka ao anatin'le rano de mitsoraka koa nefa tsy mahay milomano. Ary magaga marina nge ny olona. Isika olombelona rery no makany amin'ny toerana tsy natokanao antsika. Tiantsika mihitsy zany, te hanidina nefa olombelona tsy nasiana elatra. De te ho any anaty rano nefa ntsika olombelona tsy nasiana vombony, tsy nasiana kirany. Ianareo efa nahita an'izany hoe lasa le trondro de te hitanin'andro. Nivoaka teny ivelany te mihitsy de nitanin'andro. Na nahita vorona ve nareo de manidina ny tena fombany de nisy taona izy te lomano de nilona tao anaty rano tena nisitrika tao izy. Fa atsika rery matetika ny safiditsika zany miteraka olana ao atsika. Fa ny ray isan-jatony natao roa isan-jatony resaka hoe loza tampoka sy ny sisa. Zay ny famotinana ny teo aloha fa andeha isy zavatra resahako anao. Izay ekenao fa olanao ihany no olanao. Averiko izay ekenao fa olanao ihany no olanao. Anaovako ohatra izy zany, ny mahantra sy ny mpanankarena zao raha sendra samy tsy manana frais de olana ve? Olana ve? Ataontsika hoe misy olona célibataire andeha hody any Ivato tsy mahita bus, olana ve? Sy ny olona mampiaraka miaraka amin'ny olon-tiny fankaty be tsy nahita bus, olana ve? Mitovy ve ny olona zay falifaly amin'ny lalao rano rehefa tsy mahita bus sy ny olona zay tezitezitra eran'ny arabe fa avy ny orana? Mitovy ve mitsapan'ny mpamboly rehefa avy ny orana sy ny mpanao fety akalamanjana rehefa avy ny orana? Tsy haiko raha azontsika zany fa ny tena marina de zay ekenao fa olanao ihany no olanao. Raha samy tsy mahita bus ohatra ny olona anankiray ka ny anankiray misafidy ny andeha tongotra sady falifaly be no mividy sakafo eny an-dalana de tsy manan'olana izy. Fa ny anankiray milongolongo marary tongotra voan'ny crampe satria le bus miverina an-dalana zao hoe fa samy manany azy. Tsy mitovy mihitsy zany le izy. Tsy izay mitranga rehetra akoriny de olana
fa zay heverinao fa olanao ihany zay ekenao fa olanao ihany zay no olanao. Olana ve manambady miankana fomba fijeriny tsirairay le izy. Zay no mampisy olana sy ny tsy mampisy olana. Olana ve ny tsy manambady? Mety olana be zany ho aminay zatra hoe misy vady, fa mety tsy olana zany ho an'ny olona efa ela be ny tsy nanambady. Dikan'izany samy manana fomba fijeriny tsirairay zany, na mampisy olana na tsy mampisy olana azy ny zavatra mitranga anankiray. Ny olanao zany de tsy olan'ny hafa, ny olanao tsy voatery olan'ny hafa, ary ny olan'ny hafa tsy voatery olanao. Hiditra am'resaka isika tsy maintsy mandrositsika io a. Rehefa mahay mijery ohatr' zany ianao, any anatin'ny fampianarantsika misy miteny hoe rehefa mahay mamaha olana ianao de lasa manam-bola. De zay ny teneniko teo hoe ny olan'ny olona tsy voatery olanao, ary ny olanao tsy voatery olan'ny olona. Ny filanao a tsy mitovy amin'ny filany. Samy arakaraka ny filanao sy ny andrandrainao a, izay ny mampisy olana sy ny tsy mampisy olana. Noho izany zay ekenao fa olanao ihany no olana. Asintsika ve? Eny ary efa ndraisantsika teo fa zay ekenao fa olana ihany no olanao. Rehefa ozana hoe tsolako zany, tsolana zany de tsolana. Faharoa, ny fomba fijerinao ny zava-misy no zava-misinao. Draidraidray teny gasy ihany ity. Tsy haiko ry zareo amin'ny akademia hoe ahoana moa zany. Ny fomba fijerinao ny zava-misy ny zava-misinao. Samy manana ny zava-misiny io. Ndray matsika mieritreritra hoe ka ny réalité a de zao, ka ny fait a de zao, ka samy manana ny point de vue na ny angle hijereny azy, samy manana ny zoro hijerevany azy ny zavatra anankiray ny olona. Raha mijery barika avy any ambony ianao a de faribolana no hitanao, zay fotsiny. De tsy hiteny mihitsy ianao hoe barika io, fa faribolana hitanao. Raha mijery barika avy any amin'ny alavany ianao a, vy carré no hitanao, fa tsy hitanao ny sariny io sy ny vodiny io. Ianao tsy afaka teny amin'ny olona hoe ka tsy maintsy vy carré satria ka any ny anglanao. Dikan'izany ny zava-misinao a de ny fomba fijerinao ihany no mitondra azy. Tsy haiko raha tadidinareo ao am-baiboly a, misy tantara ohatr'izao. Tadidinareo hoe Goliaty, Davida sy Goliaty. Davida sy Goliaty. Davida kely endry eky nisy hira ohatr' zany tamin'izay tany amin'ny sekoly alady sy ny sekoly sabata. De ny olona mahita ny Goliata tonga de Goliata, to de glady be, ny anarany ary hafa mihitsy, de mamono lolo, mamirapiratra, mifono vy, glady be. Zay nitany olona. Na isolo koa ary de zay nitany. I Davida ndray vao nahitany Goliata to de occasion, zavatra kely tsisy dikany, zavatra azo ararotina azahoana tombontsoa. Zany fahitany Davida ny Goliata. Goliata daholo ny hitan'izy rehetra, fa tsamy manana fijeriny azy. Ny anankiray nijereny tamin'ny maso lavitra de lasa ngeda be, ny anankiray navadiny le maso lavitra de lasa kely. Fa i Goliata ihany ny Goliata. Probleman'ny Saoly Goliata fa occasion ho an'ny Davida. Dray le rehetra zany raha nga mety atao toriteny. De zany ny teniko hoe ny zava-misy a, samy manana fomba fijerin'ny zava-misy le izy. Hafa ny fijerin'ny Saoly problème be, hafa ny fijerin'ny Davida azy occasion le izy. Fa lesona manaraka de ity. Ekenao aloha hoe zay hoe ny fomba fijerinao ny zava-misy ny zava-misinao de samy manana ny zava-misiny zany. Raha manana an'izay toe-tsain'izay ianao na zay fahendren'izay de lasa mahay miaina miaraka aman'olona ianao ary mahay mandefitra. Tsy hoe manaraka ny adalan'ny hafa fa mahay mandefitra, mahay micomprendre rehefa mahay an'izay hoe ny zava-misinao a, ny zava-misinao, ny fomba fijerinao ihany ny zava-misinao. Misy zany zavatra gravy amin'ny olona fa tsisy dikany aminao. Misy zavatra zay heverinao fa grave be mihitsy fa tsisy dikany amin'ny olona,
de mila mahay an'izay tsika mianarytsika io e mianarytsika sady mitaiza tena eto mitaiza fisainana de ny fanontaniana manaraka de hoe inona kay ny fihetsiky ny olona rehefa mitranga ny olana mba ahoana kay ny réaction ny olombelona rehefa mitranga ny olana isika tsy maintsy mandroso izarako ny afaliko zireo andro pahoriko volana fanilony azina iana mitsikinauri malala de mitondra fifalina tiko baitoetra siala rasenjaka saira nyanau azamanai fizao ewanilanau uvetiveti fonaki nifaurina sachi umekwana nifana fudini luarano ni fitiavako sisi fetra satri mamiko taratreny asambarako yana mitsikina ry malala de mitondra fifalina tiko baitoetra tiala rasenjaka saira nyanau azamanai fa izao ewanilanau uvetiveti fonaki nifaurina sachi umekwana nifana fudini rasenjaka saira nyanau azamanai fa izao ewanilanau uvetiveti fonaki nifaurina sachi umekwana nifana fudini ino ny fihetsiky ny olona rehefa mitranga ny olany ay avy mihainy daholy inona no fihetsiky ny olona rehefa misy olana mitranga na rehefa manana olana izy zavatra ataony voalohany tsika olombelona manome tsininy hafa zany ny ataontsika manome tsininy hafa mitady zay diso manao zay atonga ny tenany tsy ho diso a fa mitady olona omena tsiny zany nataontsika voalohany
io a avy amin'ny nataony rakoto io tsy vitandremany raha be io tsy fisainany rasoa io mialatsiny aminareo telo mianadamianaka nareo foana moa zany voatonontonona rehefa misy ohatra oziny io zavatra tsy nety nataony razambe io vokatry ny ataon'le mpanompo sampy io vokatry ny ataony reto le mpivavaka reto io vokatry ny ataon'ny mpanao politika io zany foana ny zavatra mitranga rehefa misy olana manometsiny ny afitsika raha izay tsy hita hoe nivaly e olana ary zany na ny anaty fikambanana ary zany de hitatsika isaky ny mivory de mitady zay diso misy an'le fomba fitenenana zay moa rehefa raikitra amin'ny fivoriana hoe ny amaliko an'izay moa zany azafady indrindra ny amaliko an'izay de zao ny amaliko an'izay zany de zao iveriny fa tsy maintsy valiana le zavatra rehetra anaty fivoriana de mitady zay diso ao fivoriana tokony natsasakadiny am'ray mbola tsy mirava ihany saminona fa tsisy manaiky diso satria tsy hita zay samy mahivava daholo ny amaliko an'izay zany de zao ny amaliko an'izay zany de zao de mitady zay diso tsika io zany efa toetratsika hatrany amin'ny adamasefa ohatsy izy ny ao amin'ny boky faharoa misy olona vao misy olana mitranga vao misy problème mitranga tonga de sanday ny arabola le olana vao misy olana mitranga tonga de tsy haiko mihitsy zay mitranga fa miketriketrika io atodoha kely sy atodoha be n'io tonga de izy 500 000 ny lany an'izany le ty 75 000 ny lany am'izany le ty lany am'izany ndray 20 000 ariary andrekako zany ve tsy ho 50 millions mamahazany olana zany misy olona manao an'izany ary tantaraka zavatra nareo rehefa avy eo iza nanao an'izany fahatelo misy olona rehefa manana problème de nataony manao sorona ny hafa sasake aloha ragahy je tantara baiboly vetivety aloha nakatra ny tia Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo le izy sotra betsaka le nandefa SMS efa lasa miresaka baiboly foantsika Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo ho anao zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao tsy radio évangélika akory ty enonao ty fa zokiandro mamaky baiboly Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy aiza izy teo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo ho vakiko tolo ve zany loha tsy vakiko hatramin'ny farany inona no mitranga rehefa tonga zany Goliaty tantarany Davida sy Goliaty ka izy ty de miteny izy hoe zay mafy be aminareo ta iavira iady amiko normalement tokony le président no miady le mpanjaka no miady fa ny olombelona moa zany morambakaina kely de ny miaramila no alefa miady ny olona tsotra kely reny alefa miady fa ny général sy ny président sy mpanao politika tsy mandeha miady zany reny fa mampirisika miady zany ny tranga de ohatr'izay mihitsy le problème eto tokony Saul no mandeha hiady amin'ny Goliata tsy nandeha ngarainy de any amin'ny andininy any amin'ny faharoapolo mahery any andiny fahatelo amby roapolo ary amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mbola andresaka taminy izy indro tamin'ny akatra avy teo amin'ny laran'ny miaramila amin'ny Filistina ilay mpiantsy ady lehilahy Filistina avy any Gata Goliata no anarany ary de niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida nanopanopa be izy io bavakio ihany zalahy reny boky reny fa tsara misy an'izany ve eo amin'ny baiboly misy an'izany tsy hitanao any amin'ny novelasy zany ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io de nandositra azy fa natahotra indrindra izy ary ny lehilahy tamin'ny Israely efa hitanao va io lehilahy miakatra io miaiky ny Israely ny akarany ny defieny dikan'izany koa zay lehilahy mahafaty an'io de ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivava eo amin'izay ny olona rehefa mamaha olana de tonga de soloany vola le izy sanday ny vola
ary de omeny koa ny zanany vavy ho vadiny de ataony sorona ny hafa zany fa mahana olan'ny olona afatra am'izay efatra am'izay misy moa zany hoe tsy mandohetra hony zany fa tsy haiko mahazo iny zany mahazo passeport karazana passeport iny ngamy zany de ny tsika moa am'izao tsy zay tena ohatr'izany tsony fa rehefa misy olana mitranga de lasitsika mitrosa volan'olona no alaitsika ny olona ny sakrifie-tsika manao sorona ny olona hafitsika zany le izy zany daholo no fanaotsika tsy haiko hoe ahoana no atao mba afaka an'izany raha tena tiana androso a ity firenentsika ity a raha tiana ho androso ny ankonanao a de hialao reo toetra anankitelo reo raha vao misy olana mitranga de aza manome tsinon'izaniza raha ohatra anao misy zahatra tsy mety a de lasa ianao de mandray andraikitra de ahitsinao le izy raha maloto le tokotany de lasa ianao na ray-pianakaviana ary ianao de mahamafy ianao atao vitany zanaka ianao mahamafy de sady miteny ianao de zay ohatra zao ny famafana ny tony fako itony fa tsy hoe iza naniry nampaniry zavanampanana zavatra teto tsy ohatra zay ny teny ianao ray-pianakaviana fa hoe ohatra zao ny fanadiovana tokotany zao ataoko zao de tsy sandaina rabola le izy indray tsika vao misy problema to de Andriamanitra aka volany any dadato zany de dadato a no hiaran'le problema fa tsy hainao nanay koa moarytsika rehefa tena mitrosa zay mahay miresaka ayayay anao inona anao gargoty de milamina petaholy ny zavadrehetra rehefa indram-bola de tena de ohatra zao de avao de efa misy mandray de ny olona eo am'izao isan'andro de avao rehefa amerina an'le vola am'izay indray ny problema rehetra indray ny tantaraina avy any fa adino le zavatra ny tantaraina tamin'ny indram-bola ohatrohatra zany e ohatran'izany no mitranga de tena manao revitra atsika zany a raha ohatra ianao te amahaolana ny fiainanao a de zay aza manome tsin'ny olona rehefa mitranga ny olana fa raisiny andraikitrao fantary hoe taiza hoeza tamin'le zava-misy nisy tsy nentina ataoko de ahoana zany no avaliko azy a no amahako azy faharoa aza de sandaina rabola daholo ny olana rehetra misy zavatra mety tsy ilana vola ho resantsika ny fandarantsika manaraka zany hoe ahoana natao mba amahana olana tsy mandany vola fahatelo a aza ilika any aman'olona ny olana mitranga aza manao sorona ny hafa aza manao sorona olo-kafa rehefa mamaha olana any andray ny mpanao politika manao an'izany ny mpitondra firenena rehefa tena misy zatra grave be de asainany démissionna ny secrétaire asainany démissionna ministre sur service moa de avoaka amin'ny gazety hoe ianona ny tena nangalatra atao sorona ny hafa rehefa misy olana fa ny premier responsable de ianao foana ny premier responsable de ianao en tant que directeur raha orinasa ianao ny premier responsable de ianao en tant que ministre raha ohatra ka ministre ianao ny premier responsable de ianao en tant que ray-pianakaviana raha ao anatin'ny fianakaviana no mitranga le izy zay a ahoana mafimafy be norangasy entikely de fitinina ny teny natao hatramin'ny androany tontolo a eny ary raha fitinina zany zay nitranga zay de ohatran'ireny tantara mandeha amin'ny natura radio re le hoe déseserneny le izy a tsy tany hoe inona le izy moa zany ho an'izay tsy naharaka fa ho an'izay tsy naharaka de zao averika any a zay ekenao fa olanao ihany no olanao rehefa tsy olana aminao le izy de tsy olana faharoa ny fomba fijerinao ny zava-misy ihany ny zava-misinao ny fomba fijerinao ny zava-misy ihany ny zava-misinao fahatelo rehefa mitranga ny olana aza manome tsin'ny hafa aza sandaina rabola foana zay olana mitranga aza manao sorona ny hafa fa ny fandarantsika amin'ny manaraka ezaka maha olantsika inatolany teknika fa mahana olana isika tsy maintsy mandroso e na tianao na tsy tianao raharysoa zokiandro mampifaly manolotra ao anao isika tsy maintsy mandroso iresahana amin'ny fampivoarana amin'ny maolona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny
arahinao isaky ny alarobia amin'ny 1 atoandro. famerenana ny alahady amin'ny enina riva. Arak'izany dia fotoana izao andraisana fanapa-kevitra, fotoana izao andraisantsika tanana amin'ny fiainantsika, raisa tanana amin'ny fiainanao. Fiteny foana rehefa mitonga vanim-potoana ohatr'izao any amin'ny fitoam-pivavahana isan-karazany hoe apetrao amin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ie, apetraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainana, marina izany, fa raisa tanana amin'ny fiainanao. Raisa tanana amin'ny fiainanao fa efa napetrakatsika tamin'Andriamanitra foana io. Efa ho 10 taona zay, efa ho 20 taona zay, efa ho 50 taona zay, ary mipetraka any aminy mihitsy io. Fa tsy anjaran'Andriamanitra kosa ny manao ny asanao. Ny manao ny fivelomanao dia anjaranao. Ny mamela ny ankonanao dia anjaranao. Ny mampivoatra ny fiainanao dia anjaranao. Fa eo am-pelatranan'Andriamanitra foana ny fiainantsika. Ary ireo firenena rehetrarehetra ireo hatramin'ny firenena izay voalohany ka hatrany amintsika izay disitra dia mametaka ny fiainana eo am-pelatranan'Andriamanitra daholo. Fa ny mampivoatra ny fiainantsika kosa dia anjarantsika. Raisa tanana amin'ny fiainanao.